Mankasitraka atsika rehetra any atokantrano tsy misaraka hatrany amin'ny fahitalavitra ny MATV tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao aliny alarobia faha 12 ny volana desambra 2024 izao. Avy hatrany dia eo amin'ny lafiny politika hanozaraiko aminareo anisany nisongadina indrindra tamin'ity androany ity. Mizotra amin'ny tokony ho izy ny fanomanana ny fividianana loholona eo am-panomanana ny fandefasana ny fitaovana izay alefa any amin'ny distrika miisa 7 amzato ny soni amin'izao fotoan'izao. Ary mbola tsy vita tanteraka kosa ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy lehibe. Tsy mbola vita ny fandrafetana ny lisitry mifidy lehibe ampiasaina amin'ny fifidianana loholona izay atao ny 7 desambra 2024. Raha ny 15 desambra lasa teo ny tokony namarana ny seni ny fandrafetana izany dia nahemitra ny zoma 18 desambra izao izany. Eo am-panomanana ny fandefasana ny distrika 7 amzato ny fitaovana ampiasaina mandritra ny fifidianana loholona ny vaomeram-pirenena misahana amin'ny fifidianana. Raha efa vonona avokoa ny fitaovana rehetra toy ny bilita tokana, ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fifidianana dia ny listim-pifidianana no singa tsy ampy. Miandry izahay ny didim-pitsarana avy any amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay manambara ny lisitry ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay lany tamin'ny fifidianana naverina tamin'ireo commune 7 manerana ny nosy. Miandry ihany koa izay an'ireo didy izay avy any amin'ny filakevim-panjakana izay mandrava mety ho mandrava na manova ny ben'ny tanàna na mpanolotsaina amin'ny commune sasany izay nahitana olana. Ny vaovao azo dia mety ho androany na rahampitso dia ho feno tanteraka ireo didim-pitsarana izay andrasan'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ireo. Raha ny fanapahan-kevitra eto anivon'ny seni zany dia miandry izay hatramin'ny zoma ho avy zao satria ny entana rehetra izay ilaina, izany hoe ny vato-tokana, ny fitanana-tsoratra rehetra, ny antotan-taratasy rehetra, ny fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny faha 9 ny volana desambra io dia efa vonona tanteraka eto amin'ny foiben'ny seni eto alarobia ary tsy maintsy miainga eto alarobia amin'ny alahady faha 20 ny volana desambra ho avy zao farafahatarany aterina any amin'ny renivohitry ny distrika 7 amzato eto Madagasikara. Mikasika amin'ny fampelezan-kevitra izay efa nisokatra nanomboka ny 9 desambra teo, tsy misy ny olana ary mizotra araka ny tokony ho izy ny fandresen-dahatra tanterahan'ny lisitry ny kandida loholona an'ireo mpifidy lehibe dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Mandeha araka ny tokony ho izy ary tsy araka ny fiheverantsika ety ivelany azy fa tena mafana dia mafana. Ny tsy ahitany vahoaka azy dia satria tsy ny vahoaka rehetra no voakasika izao fampelezan-kevitra amin'ny olona izao fa ny mpifidy lehibe fotsiny. Ka ny fizotran'le izy manera Madagasikara dia samy mandeha avokoa ireo tompony andraikitry ny lisitra ny joro kandida ary dia mamory ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina any anisaky ny tanàna ary misy mihitsy moa mahavita manao ny porte à porte. Hiakatra eny anivon'ny renivohitra ny distrika mpifidy lehibe ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina hanao ny latsabato ny andro 7 desambra. No mariany teo anivon'ny seni fa tsy miantoka ny fiakaran'ny mpifidy lehibe amin'ny renivohitra ny distrika amin'ny fanjakana ary afaka ataony malala-tanana ny miantoka amin'ny fitaterana amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina miazo ny renivohitra ny distrika. Amina lycée-mpanjakana eo anivon'ny renivohitra ny distrika no fitoeram-pifidianana. Izara amina birao fandatsahambato ny mpifidy lehibe isaky ny commune. Isokatra amin'ny 9 maraina hatramin'ny 5 amin'ny birao fandatsahambato amin'ny fifidianana loholona izay ho totosaina eny amin'ny distrika 7 amzato ny 7 desambra 2024.